maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Manona ny famindrampo ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Ndeha hideran'ny tompo isika ny salamo faharoa amby enimpolo andiny ny fahadimy hatramin'ny fahafito no iombonantsika amin'ny teny fiantsoana. Salamo faharoa amby enimpolo andiny ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Ndeha hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy koa ny vatolampiko sy famonjena, dia fiarovana avoa ka tsy mba hangozozo aho. Andriamanitra no ankina ny famonjena sy ny voninahitro, ny vatolampiko mafy sy ny ariko dia ao amin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika, midera sy mankalaza ary manaja anao izay Andriamanitra, satria Andriamanitra tsara, tompony rehetra ianao. Misaotra sy mankasitraka anao izahay, fa tsaronay tokoa ny fiahiana ao anay toy ny ondry andrasanao. Ary misaotra no itony fotoana itony azonay mivory amin'ny anaranao, miantso anao, hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, hiteny aminay hanambara ny sitraponao indray. Mbola ampitombo anay amin'ny finoana iorenanay tsara amin'ny fanantenana ary ahatakanay ny fitiavanao Andriamanitra. Dia hatreo feno izao fotoana izao, raiso hoanitra ny kasitrahana eo anoloan'ny seza fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Fitomanina fahatelo andiny ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Fitomanina fahatelo manomboka eo andiny ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Hanaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesoa isika. Ny famindrampon'i Jehova no tsy nalandritrantsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako ny fanahiko, ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana, tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Aoka antsokaiky irery izy ka angina raha ampitondraina izany. Aoka hanoaka ny vavany eo amin'ny vovoka izy, angamba isy antenaina. Aoka hanolotra ny takolana ho amin'izay mamely azy izy, ka ho feno latsy. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiantra ihany araka ny habeny ny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Ray masino, manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitombona ao aminareo ny famindrampo ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Fitomanina fahatelo andiny ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Raha ianao no mba asaina manamarika hoe izy amin'ireo andiny ndraiky amby folo ireo no manaitra na mampahery na manintona anao kokoa, dia iza re? Dia ilay lala masaka hoe famindrampon'i Jehova ny tsy nalandritra. Efatra amby roapolo Jehova no anjarako ny fanahiko dia hanantena azy aho. Ina koa? Dimy amby roapolo tsara Jehova amin'izay manantena azy amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Ravana malala ity boky ny fitomanina ity dia nateraky ny fahoriana izay nanjo ny mponiny Joda satria rava Jerosalema. Simba ny fanantenany, tsy ny tanàna ihany ny rava, fa rava koa ny toeram-pivavahana, ny tempoly tao Ziona. Tena niraraka ny fanantenana, latsa-danja
ny finoana an'Andriamanitra. Fa ijery miampaminany izay ataoko hoe jery mpaminany mitomany na be ranomaso dia mbola nanoratra izao boky izao. Eto amin'ny toko 7 dia hitantsika fa voarindra tsara araka ny alfabeta hebreo ny tonon-kirany, izany hoe vokaly, hevitra voalanjalanja vao nosoratana. Ilay 520 hatramin'ny 720 misy fanompiana miverina hoe tsara, 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 dia ireo no ndeha hiarahantsika ry havana. Izany hoe ilay mpaminany nahita ny fahorian'ny mpiray firenena taminy, ilay mpaminany nahafantatra ny fisalasalana tao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra, ny mpaminany izay nahatsapa tsara fa iva dia iva ny fanantenan'ny olom-boafidin'Andriamanitra, izany mpaminana izany no manainga fanantenana indray ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, mampitodika amin'ny fahatsarana. Mahita fahatsarana ao anatin'ny fahoriana, faharavan'ny Jerosalema, faharavan'ny tempoly, fa izy mahita olona lazaina hoe tsara. Tsara anankitelo. Tsara voalohany dia ny hoe tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Ao amin'ny faharavana sy ny fahoriana dia tehiteny Jeremia hoe tsy manova ny toetra n'Andriamanitra ny fahoriana, tsy manova ny maha-izaizan'Andriamanitra lay tsara sady mpanao ny tsara, ny fahoriana izay manjo, ny faharavana miantraika amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra na dia eo azan'ny fahoriana. Mahita fahatsarana ao anatin'ny fahoriana. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy. Ny teny hoe tsara dia tsy midika hoe tsisy tomika fa mahasoa sy mampitombo. Mahasoa sy mampitombo Andriamanitra ho amin'izay manantena azy. Rehefa sarotra ny fiainana ry havana dia betsaka no miala amin'Andriamanitra ka mitady fanantenana ny ankafa, mametraka ny fanantenany amin'ny vahaolana akaiky sy mora, fa tsy manantena an'Andriamanitra, tsy mitady an'Andriamanitra. Kanefa dia fahasahiranana anampy fahasahiranana izany. Ry havana malala, raha toka sarotra ny mianatra, sarotra ny miasa, sarotra ny mitady vola, sarotra ny mandrindra ny fiainana an-tokantrano, dia izao tadiavo Andriamanitra, manantena an'Andriamanitra dia ahita fahatsarana ianao ao anatin'ny sarotra izay sy ny fahasahiranana mahazo. Mahita ianao fa tsara Andriamanitra, ahita ny fahatsaran'Andriamanitra ianao rehefa mitady azy, tsy mitady vahaolana tsiaroa fa tadiavo Andriamanitra mialoha ny zavatra rehetra, dia hitanao fa tsara izy, na dia ao azan'ny fahasahiranana na dia ao azan'ny zavatsarotra. Eo amin'ny 19 tsara ny miandry an Jehovah amin'ny fahanginana. Ny fahanginana dia tsy milaza hoe tsy miteny tsy mivolana, fa tena mametraka amin'ny fahatokiana sy fanantenana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, resaka amin'Andriamanitra. Mangina ianao fa mivavaka. Izay ilay fiandrasana tsara. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Izay ilay fiandrasana tsara ry havana. Indraindray Andriamanitra dia tsy mamaly aingana fa miasa any amin'ny lalina indrindra. Tsaroantsika izany hoe sabotsy masina ny fahanginana. Taizy Jesoa niasa tany amin'ny fiaina tsy hita tany izy, fa rehefa avy eo tonga ny aladin'ny Paska, naneho ny heriny izy, nitsangana tamin'ny maty izy. Miandry ny famonjen'i Jehovah
amin'ny fanginana. Tsy hoe miandry valim-bavaka ianao dia mety mianana sy misalasala satria to ela ny valim-bavaka. Tsia, mangina mivavaka miandry, izany no ahitanao fahatsarana. Izany no ahatsarovana hoe tsara lay mivavaka, tsara lay miandry an'Andriamanitra, tsara ny miandry ny famonjen'Andriamanitra. Indraindray tokoa isika dia miandry famonjena hafa, ary rehefa miandry famonjena hafa dia kivy, leo, miravoravo tanana. Fa eto iantsony ny mpanoratra antsika dia ny hoe miandrasa ny famonjen'ny tompo amin'ny fahanginana, miasa mafy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny resaka amin'Andriamanitra. Ny vavaka tena asa tsy vatry ny kamo, tena tsy vatry ny kamo ny vavaka ry havana. Asa mafy io, tena fanatanjahana fanahy, mbola mafimafy noho ny fanatanjahantena io, mafimafy noho ny fanatanjahanao ny sainao, atanjao ny fanahinao, andraso amin'ny fahanginana Jehova. Amin'izay fahoriana mety miatra, matokina dia mbola tsy hitanao aza ny valim-bavaka. Ny andiny ny 720, tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Miresaka ny hoe fahatanorana eto ny soratra masina. Raha miteny izany amin'ny maha-olombelona dia mitodika amin'ny ho avy, mitodika amin'ny ho avy. Hoy ny soratra masina, tsara amin'ny olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ahatsiarovana koa ny teny mpanao salamo hoe soa ihany anam-pahoriana hitandremako ny didinao. Ny zioga ry havana dia tsy fitsapana sy fananarana. Tena hoe sekoly ny fahoriana, ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raha toka mandalo fahoriana isika dia tadidio fa fanefen'Andriamanitra anao ho amin'ny fahamafisana kokoa amin'ny ho avy izany. Ny olona notezaina tao anatin'ny fahoriana no mahay miaina ao anatin'ny fahasambarana. Ny olona notezaina tao anatin'ny fahantrana no mahay miaina ao anatin'ny fananakarena. Izany, ny olona no zahan-toetra no mahay matoky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary mahafantatra fa tsara ny mitondra zioga raha mbola tanora. Raiso fanofanana avy amin'Andriamanitra ny vesatra mety mahazo anao, raiso fanefena ary mba mandiny tena koa isika ty amin'ny faraparan'ny taona hoe raha nitefen'Andriamanitra ny tamin'ny fahoriana toa tsy nety tapitra nandritry ny taona na ny taona maro ny fandimbya, mba inona ary no andrasan'Andriamanitra amiko? So dia eo foana ianao, dia eo foana ianao, dia tonga amin'ilay sekoly alahady tsy mety manala fanadinana, ampy fotsiny rehefa nianatra. Fa meteza hanala fanadinana dia ho tonga olon-dehibe amin'ny finoana, manana andraikitra eo an-tanimbolon'ny tompo, ho amin'ny fanefenanao, ny ampidiran'Andriamanitra anao ao anatin'ny sekoly ny fahoriana. Tsara ny mitondra zioga raha mbola tanora. Hevero ny ho avinao hivadika ihany ny taona, hevero ny ho avinao tao aorianan'ireo fahoriana mety ny fanesy tamin'ity taona ity, tao aorianany fizahan-toetra napetrak'Andriamanitra teo anoloanao, nandritra ny androm-piainanao. Hevero ny hoe ho aiza ianao amin'ny taona 2024 haninona ianao, fa mampitodika antsika amin'ny ho avy amin'ny fanantenana ny fahoriana zakaintsika ankehitriny. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha apetratsika amin'ny tantara-pamonjena izao soratra masina izao dia tsy maintsy ahatsiaro isika fa Jesosy Kristy no vavy olombelona lehibe indrindra, fa misy fahatsarana ao anatin'ny fahoriana. Tsy nanova ny fahatsaran'Andriamanitra ny fahoriana ny aretany tany an-tranon'omby, tsy nanova ny fahatsaran'Andriamanitra ny fahanginany tamin'ny fanenjehana azy, tsy nanova ny fahatsaran'Andriamanitra ny fizahan-toetra hatreny amin'ny hazo fijaliana. Nandresy izy, nahery izy, niseho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Raha mbola ao anatin'ny fahoriana ianao dia matoki, tsy miova
ny fahatsaran'Andriamanitra manantena azy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa tsy manova na inona momba anao tokoa, ny fahoriana mifamaofao eo amin'ny fiainanay ety amin'izao tontolo izao. Tsy ny hitanay ho tany saina tokoa ireny fahoriana ireny, fa raha mitodika amin'ny mpiarabelona aminay izahay dia mahita karazany. Raha mandinika ny tenanay izahay dia tsy miafina aminao ary tsapanay koa, fa tsy zato isanjato amin'ny fifaliana ny fiainanay. Misaotra anao fa ireny dia mampitodika anay aminao Andriamanitra, ilay feno fahatsarana. Tsara ianao amin'izay manantena anao amin'ny olona izay mitady anao. Tsara ny miandry ny famonjenao amin'ny fahanginana. Tsara ny manaiky ny fanefenao amin'ny fahoriana. Ary indreto ary izahay miara miombona fo sy fanahy manantena anao indray, hitari-dalana anay amin'ity tontolo andro ity, mamaraparana ny taona ny fiarahamonina, fa izahay tia hanompoka fanantenana vaovao ao aminao Andriamanitra, ilay tsara ary tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Mamaraparana ny taona ny fiarahamonina, izahay tia hanantenanao mba hitsidika ny marary amin'izao faraparan'ny taona izao, hanome fanantenana azy ireny, mba hamangy ny manamanjo, hampionina ary hampahery ireo manana olana samihafa. Mamaraparana ny taona izahay mbola mitohy ny fikarakarana ny fety amandalonana samihafa, indrindra any amin'ireo toerana filalaovana na fandraisana lanonana. Tompo, ambeno ny zanakao Andriamanitra, tsy hazakazaka amin'ny fifaliana araka an'izao tontolo izao, fa hametraka ny fanantenana eo aminao, ilay loharan'ny fifaliana maripotitra dia Jesosy Kristy. Andriamanitra, mametraka ny fiangonana eo am-pelatananao izahay, ianao anie mbola hiaro ny fiangonanao, ametraka azo fahazavana sy fanasina mandrakariva eto amin'izao tontolo izao. Jereo ireo tanoranao mety miaritra fahoriana, manana olana manokana eo amin'ny fiainany, mety manana ady tsy maintsy hatrehana eo amin'ny famitana ny fianarana, eo amin'ny fitadiavana asa. Ianao tompony hampatsiaro fa ny sekolinao dia sekoly ny ady sy ny fahoriana, mitondra ho amin'ny fandresena sy ny fifaliana. Dia hevery tompony momba anay tsiraray avy izay tsisy miafina aminao. Atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny jodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no mahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Mandiana amin'ny fahatokiana ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.